dia amin'ny fivaliana mbola ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fampahirezana indray izay horaisintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra iray dia misaotra anao mandrakariva izay satria miasa amin'ny fomba rehetra ianao, manambara ny marina mba horenin'ny olonao, mba hahatonga azy hisaintsaina ny fiainana mandrakizay ka tsy hanjeny ny andro lava. Tsy sitrako tokoa ny afatesan'ny ratsy fanahy fa mba hialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy, ary izany indrindra no mahatonga anao miala nenina maniraka amin'ny mpanomponao. Matoky sy mino izay fa mifanahinao masina dia ho arotsaka ao indray, hanazava saina anay tsirairay avy mba tsy hahatonga anay hanatahotra manoloana ny fijoroana vavolombelona amin'ny fanarahana anao, ary anao va indondra raha mandinika isan'andro isan'andro ny teninao izay fanelon'ny tombontray sy fanazavana ny lalanay. Dia sokafo ny masom-panahinay Tompo, ary omeo fifaliana mandrakariva izahay amin'ny zava-miafy ny teninao. Dia tenena Jehovah fomeno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Ndresako tsika matasika ny lalam-pamonjena izay nosoritan'Andriamanitra ho antsika, ary nijery ny bokin'ny Eksodosy, fivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta andehany amin'ny tany Kanana, izay nambarantsika teto fa fanafahana, kanefa tsy tena fanafahana tanteraka na tena fahazahoana famonjena, fa fanafahana vonjy-maika ho izy-tsika. Ary izay fanafahana vonjy-maika izay dia misy dingana, tsy maintsy arahana, ary izay ny famonjena. Misy dingana famonjena tsy maintsy andalovana mba hahatonga antsika ho vonjena. Raha mandinika tsara tsika mialohan'izay nivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta dia tamin'ny alalan'ny finanana ny nofon'ny zanak'ondry miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, ary ny anana mangidy sy ny fanaditiavana ny raha tamin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana. Ary tao aorianan'izay vao nivoaka ny zanak'Israely. Fanazavana izay nentsika teto ara-tsoratra masina dia hoe vatsy na sakafo izay hohan'ny olona, izay le fiaraha-misakafo tao anatin'ny fihiboana isam-pianakaviana izay, mba hanana ny hery sy tanjaka ahafahany manatanteraka ny dingan'ny famonjena izay fa soritan'Andriamanitra. Torak'izany koa vao avy nandalo tamin'ny Pentecoste tsika, ary ankalazaintsika kristianina izay andro malaza izay, satria fahatsiarovana ny nandrotsahan'Andriamanitra ny fanahiny tamin'ny olona. Ary tamin'izany vanim-potoana izany ny testamenta vaovao dia io no vanim-potoana nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly, satria vokatry ny fanenjehana tamin'izany vanim-potoana izany sy ny tahotra ary sambany tafasaraka tamin'i Jesosy ny mpianatra dia nangovotra sy natahotra, satria nisy ny fanenjehana mafy izay niazona ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Tsisy sanivoaka atao amin'ny toerana iray, ny afokafona, tsy sanijoro vavolombelona, tsy sanotory, ohatra ny tapitra treo ny fitoriana ny filazantsara rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy. Kanefa izy efa nampanantena ny fanahy masina izay ho arotsany, ary ny teny fampanantenana izay nomeny Jesosy dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny 9:9, fa ahazo hery ianareo izay amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Le firotsahan'ny fanahy masina ihany koa dia fanovozan-kery
anaisitra ny tahotra mba handeha hijoro vavolombelona hatreo amin'ny Jerosalema mozy, Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mitohy mba handrenesany rehetra ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Ary dia hitantsika ny fahatanterahana teo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1-4 hoe: ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitarehana afo niseho taminy, izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra, isan'olona izany, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Rehefa nirotsaka ny fanahy izay nitsindrintsika tsara, nirotsaka tahaka ny lela, fa tsy araka ny eritreretin'ny olona hoe nirotsaka tahaka ny afo. Tsy afo mitarehan'ny lela fa lela mitarehana afo no nipetraka teo ambony lohan'ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana izany. Ary misy dikany manokana matoa lela no nirotsaka taminy, izay nitandindry ny fanahy masina. Izany hoe hery azahoana manokatra ny vava mba hiteny zavatsoa, mba ahafahana mijoro vavolombelona, mba ahafahana mitory ny filazantsara, anaisitra ny tahotra tao anatiny, satria natahotra ny apôstôly. Tsy sanivoaka mihitsy fa rehefa nirotsaka ny fanahy masina, izay nirotsaka tahaka ny lela maro mitarehana afo, dia nivoaka ny apôstôly ary nanomboka mitory, tsy nanatahotra intsony, tsy natahotra ny fahavalo, tsy natahotra ny mpanenjika, fa dia sa nijoro vavolombelona teny rehetra teny, nanambara ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny zavatra hitovizany amin'le fandraisana fanasan'ny tompo tany amin'ny bokin'ny Exodosy, izay fanovozan-kely, azahoana hery sy tanjaka, vatsy azahoana hery sy tanjaka, hoentina manatanteraka ny dia mba ra-patonga any amin'ny tany Kanana. Izay le ataontsika hoe dingan'ny famonjena, fa tsy misy famonjena raisidraisi-potsiny amin'izao hoe anka tsy hisy zavatra nitakiana tamintsika dia ahazo famonjena amin'izao, fa misy baiko apetraka Andriamanitra mba ho tanterahana sy lalana soritan'Andriamanitra mba hizorana, ary tsy maintsy mizotra amin'izany raha dia azo ny famonjena dia nahazo hery tao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta, na dia teo ara ny fahavalo izay nanenjika, dia nandeha izy satria nanaiky ny tarehan'Andriamanitra. Dia torak'izany koa mbola dinga ny famonjena ihany koa ny Pentekosta, firotsahan'ny fanahy, manamafy ny hery ao anatin'ny olona mba handehanany tsy mitahotra, hitory ny filazantsara, hijoro vavolombelona, hanambara ny finoany an' Jesosy Kristy. Ary rehefa nirotsaka izay fanahy izay dia anisany zavatra anankiray indraindray adininy hoe fa misy antony matoa mirotsaka io fanahy io, misy antony. Dia hitantsika tamin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-12 ka hatramin'ny 1:20 hoe inona ny antony irotsahan'ny fanahy. Ary amin'ny andro farany hoe Andriamanitra ozy no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lehilahy sy ny zanaka vavinareo haminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antotrareo hanonofy, ary ny mpanomboko nalàna vavy, dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia aminany izy. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho izy sy famantarana amin'ny tany ambany, dia raha sy afo ary zavony setroka ny masoandro ampidiana ho aizina, ary ny volana ora alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehova, dia ilay sady lehibe no malaza, ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehova, dia hovonjena izy. Izay ny votoatin'ny firotsahan'ny fanahy masina, ny afatra izay hoentina mba ahafahana mijoro vavolombelona, ny finoany an' Jesosy Kristy izay niakatra tany an-danitra sy mbola hiverena an' Jesosy, izay marika ny fataperany ty izao tontolo izao ty. Ka
anatenana zay famonjena zay rehefa mirotsaka ao anatin'ny olona ny fanahy ary teo indrindra na tonga atsika ny resaka raha vao mirotsaka ny fanahy tonga ny andro pentecoste inona tokony ataon'ny olona mandiny tena mizaha toetra tsara ny fanahy zay mirotsaka ao aminy nanazava telotsika raha mijery ny bokin'ny Jakoba makasika ny toetra ny lela ozy de Jakoba toko 7 de ny 15 zay nijerevy atsika ny 15 ary afo ny lela de faratsiana tsy hitalany eo momba ny tenatsika de ny lela mampetipetina ny tena rehetra ka mampirehitra zao zavatra ary rehetra zao sady arehitry ny elo izy zany hoe io lela io midikany fanahy mirotsaka eo ka arakaraky ny tenenany vavy no afantarana ny fanahy ao anatin'ny olona ary zay no natonga atsika nilaza ny pentecoste de vanim-potoana andinihan-tena mba hamantarana ny fanahy zay mirotsaka ao anatintsika lela maro mitarehan'afo zay manosika atsika hitory mba hanambara ny fiavian'i Kristy hanambara ny faminaniana makasika ny andro farany ve sa le lela zay arehitry ny hilo mampipetipetina ny zavatra rehetra zay hitondra ho amin'ny fahaverezana noho izany tsy tokony faly fotsiny fa pentecoste ny andro fa ny zavatra tokony ataotsika de mandiny tena hoe fanahy manahoana ny fanahy no raisiko ary eny rehetra eny ny fanahy miasa mandrakariva minisam-batan'olona ary samy mivoaka daholo ny olona mijoro olombelona na io le fanahy masin'Andriamanitra no raisiny ka hitory ny famarinana izy na le afo lela arehitry ny elo ary zay le hipohira ny faminaniana sandoka ary zay natonga atsika ny resaka hoe tena Jaona nge de nilazan'izany Jaona nilazan'izany Jaona voalohany toko 7 ny andininy voalohany raha malala aza mino ny fanahy rehetra ozy fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka zay fa lasa any am'izao tontolo zao ny mpaminany sandoka zany manana an'le lela arehitry ny elo ary tena mahazo hery daholy na marina na diso ny fanahy zay raisiny fa ny fanahy zay raisina avy amin'Andriamanitra de ananana hery mitory ny marina fa ny fanahy arehitry ny elo de manana lela zay mampipetipetina ny zavatra rehetra hitondra ho amin'ny fahaverezana ary io no tokony hizahantsika toetra tsy raitsidraisim-pona ny fanahy ary tokony hitandrina manoloana ny teny zay re satria lela no ampiasaina amoahana teny araka ny tenin'i Jesosy ny teny zay nilazaiko taminareo izy de fanahy sy fiainana teny mira fanahy ka amin'ny alalan'ny tenina ny fampianarana zay re no andraisantsika ny fanahy ka na io le lela maro mitarehan'afo zay nirotsaka tamin'ny apôstôly tamin'ny andro pentecoste na io le lela arehitry ny elo zay anana ny mpaminany sandoka ary betsaka nefa no voafitaka eo anatrehany zany rehetrarehetra zany satria mifaly fotsiny fa tonga amin'ny pentecoste fa tsy mandinika tsy mizaha toetra tsara ny fanahy zay raisiny ny olona ary ny afatra zay apetrak'Andriamanitra amintsika de ny Tesalonianina voalohany toko 5 Tesalonianina voalohany toko 5 de ny 2:20 fantaro ny zavatra rehetra ozy ny 2:7 ka hatramin'ny 2:20 aza mamono ny fanahy ozy aza manao tsinotsinona ny faminaniana fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fa dio ny fanao ratsy rehetra manamafy ny tenin'ny Jaona izaho toetra tsara ny fanahy fa manovo hery ianao ary na diso le fanahy raisina na marina le fanahy raisina mahazo hery foana ny olona fa hery mitory ny marina mba tsy hatonga ny olona anjeniny andro lava fa afantarany faminaniana
dia ny fanambarana ny zava-miafina mahakasika ny andro farany mba inomin'ny olona fa mandalo zao fiainana zao sy ny filany ary ahatonga ny olona ho tonga ny fibebahana mba hahatonga azy tena izotra amin'le dinga ny famonjena izay apetraka Andriamanitra aminy fa hitandrina kosa ndrao dia lela rehetry ny elo no horaisin'ny olona ary zay no mahatonga Jaona ilaza za izao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra reny na tsy amaro ny mpaminany santika efa lasany amin'izao tontolo izao zy ary amafisiny Paoly ety amin'ny Tesalonianina hoe aza mamono ny fanahy aza manao tsinotsinona ny faminaniana fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fa dio ny fanao ratsy rehetrarehetra ka zany rehetrarehetra zany zany mahatonga atsika mitandrina manoloana ny fanahy tsy rehefesina amin'ny hery ananana fa mahazo hery foana na diso na marina ny fanahy fa ny vokatry le hery ao anaty mitondra ho amin'ny famarinana ve mitondra ho amin'ny famonjena ve mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra satria mitatsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 teo dia tena filazana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany vanim-potoana farany zany dia vanim-potoana irotsahan'ny fanahy na marina io na diso na fanahy masina io na fanahy ny demonia na ho mpanompon'Andriamanitra io na manany fanahy mamitaka lasa mpaminany sandoka ary zay no mahatonga ny fitoriana filazantsara rehefa nahazo hery ny apôstôly dia samy jorovavolombelona izy nanambara ny finoany an' Jesosy ary tena nahazo antoka tanteraka fa iny Jesosy izay niakatra ny tanitra iny dia mbola iveriny iny kanefa misy famantarana eo anoloan'izay rehetrarehetra zay tsy vitany hoe afaka fotsiny mitahotra fa isedra fahavalo ary mampieritreritra ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 raha raisitsika fotsiny 7:7 anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony sy famantarana amin'ny tany ambany dia raha sy afo ary zavony setroka masoandro ampidiana ho aizy na ary ny volana ora alohan'ny hatongavan'ny ny andron'i Jehova dia ilay sady lehibe no malaza zany hoe mba hatonga ny olona hiambina andiny tena tsara ary zay ny asany fanahy zay tonga ao anatin'ny olona mahatonga fandinihan-tena ary mibanjina mandrakariva mijery ny toe-java-misy inona daholo ireo famantarana napetraka Jesosy ary io masoandro ampidiana ho aiziny io dia efa nitenen'i Jesosy ingy io tany amin'ny Mateo 4:20 ary efa lava ny fanazavana ny antsika tato anatin'izao fampaherezana zao mahakasika ny zava-miafina nentin'i Jesosy Kristy Mateo 4:20 dia nandininy fa 7:20 ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andreo izy masoandro dia ho amazinina ny volana tsy hazava mikitana iraraka avy any an-danitra ny herin'ny lanitra dia hozongozonina famantarana milohan'ny fihevian'i Kristy zany ary tsy maintsy nambara satria tsy sitrak'Andriamanitra ny aharingana ny olona fa ny atonga azy jenjen'ny andro lava fa mitonga amin'ny fibebahana ka hisaintsaina tsara ny afatry ny tenin'Andriamanitra natonga amin'ny Paoly teny hoe aza manao tsinotsinona ny faminaniana ka tsy le faminaniana mahazatra rehintsika ombeny amin'izao vanim-potoana izao ho an'ny mpaminany sandoka izay midoka tena fa nahazo faminaniana kanefa tsy miorona amin'ny tenin'Andriamanitra akory fa faminaniana tsy mitondra ho amin'ny famonjena fa ny tena faminaniana dia tenin'Andriamanitra izay mampisaintsaina ny olona manambara ny fihevian'i Kristy eny amin'ny rao an-lanitra mba hahatonga ny olona hiambina tanteraka ka anaiky izotra ao anatin'le dinga amin'ny famonjena izay soritan'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy vitany hatreo fa vakiotsika io asan'ny apôstôly toko 2 io fa tsy mijanona ny fitoriana ny filazantsara tsy mijanona tsy mampanenina atsika aleo vakitsika mihitsy ny toeny hatreo amin'ny 2:20 le fasahin'ny apôstôly mitory ny marina ry lehilahy Israely ozy meno zao teny zao Jesosy avy any Nazareta lehilahy nasehon'Andriamanitra tao aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany izy efa natolotra
araka ny saina ny nina sy ny fahalalàn'andriamanitra raha teo dia nombonareo sy novonoanareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintainana ny fahafatesana satria tsy laitra n'izany ho azonina izy a fa Davida milaza azy hoe nijery an' Jehovah teo anatrehako mandrakariva aho satria eo ankavanako izy mba tsy angozogozo aho. Dia izany ny falian'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanahanantenana fa tsy ho foina ho any amin'ny fiainatsitany sy ny haiko ary tsy hamela ny iray masonao ho tratry ny loha ianao nampahafantatra ny lalanaina ianao amin'ny faly ahy indrindra amin'ny tavanao. Rahalahy aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarika fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasany eto amintsika mandraka androany ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fiainanana taminy fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambony seza fiandrianany. Ko raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainatsika izy ary ny nofony tsy tratry ny loha. Zany Jesosy zany ozy dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra ary efa nasandratry ny tanakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa hoy izy Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mebetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotro ka aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy no ombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Izany hoe tena fitoriana filazantsara marina fanambarana ny finoana fijoroana vavolombelona ary fanantenana ny amin'ny fiverenan'i Kristy ao amin'ny rahon'ny lanitra ary zany no hery no raisiny tao anatin'ny fanahy fahasahinana mitory ny marina ary fampibarbariana ny fahotan'ny olona tsy ho fanamelohana akory fa mba hahatonga ny olona ho tonga ny fibebahana ndrao dia nanaonao foana izy fa nitsangany Jesosy niakatra ho any an-danitra izy ary mbola hiverina izy ary amin'ny vanim-potoana hotsahan'ny fanahy masina mifandimby tsy akijanona intsony ny loza amin'ny natambo izay fampieritreretana ny olona fa mandalo zao fiainan'izao sy ny filany tsy misy fiadanana sy fahasambarana ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zany indrindra no nitorin'ny apôstôly inona nefa nivokatra izay zavatra izay nivokany eo amin'ny 7:30 asan'ny apôstôly toko 2 7:30 ka hatramin'ny 7:30 ary raha nandre zany ny olona ozy dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy inona no ataonay ary hoy Petera taminy mibeba ary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay lavitra na iza atson'Andriamanitra anatona azy. Rehefa nandre ny afatra ny famarina ny akamaroan'ny olona dia teny tamin'ny apôstôly inona ary no ataonay dia mahagaga ny zavatra nambarany aokinareo atao batisa amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy ozy mba hahazona famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina tsy afa misaraka amin'ilay fandraisana fanasan'ny tompo tsy afa misaraka amin'ilay fivoahana atao amin'ny tany Egipta zay tamin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo fa novozakery vatsy hoentina manatanteraka kanefa zay fandraisana fanasan'ny tompo zay dia fanadiovana andraisana famelan-keloka ihany koa noho izay asan'ny fanahy tao anatin'ny olona mahatonga azy miaikeloka ka mahatonga azy ho tonga amin'ny fibebahana mahatsiaro fanadiovana zay no tonga antsika nyresaka fandraisana fanasan'ny tompo tsy ho an'ny olona masina fandraisana fanasan'ny tompo tsy ho an'ny olona marina fa ny fandraisana fanasan'ny tompo dia ho an'ny mpanota zay mahatsapa tena fa maloto
iakiloka ho tonga amin'ny fibebahana ary rehefa tonga amin'ny fibebahana manovo hery amin'ny alalan'ny fanamasina dia samy joro vavolombelona ny amin'ny fanafahana nataon'Andriamanitra taminy ary eo ny tokony izahana toetra ny fanahy izay raisina ny fanahy izay raisitsika tsy fanahy izay mampirehare fa fanahy mampanety teny fiaikena fa diso mizotra tamin'ny lalan-diso ary tapa-kevitra izotra amin'ny lala marina izay soritan'Andriamanitra mba andraisan'ny famonjena. Tsy maintsy nyresahantsika zany zavatra zany satria manazavitsika ny fiangana tao amin'ny tany Egypta andehany amin'ny tany Kanana izay fanafahana ositsika fa mbola tsy famonjena satria tsy mbola voavonjy ireo zanak'Israely ireo hivoaka tao fa rehefa tafavoaka tao izy dia misy dingana tsy maintsy ny lalovana ary izay ny tompoka atao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo araka ny resahantsika hoe fanadiovana io ary ny olona mandray fanasan'ny tompo dia azo lazaina fa olona koa irotsahan'ny fanahy satria ny olona mandray fanasan'ny tompo dia mahazo famelan-keloka ary ny olona manahoana ny voavela heloka ny mpanota ny bebaka fa tsy ny marina zany tsy ahay bebaka mihitsy ho tonga ny fanomarina tena mandrakariva ary io no mahadiso hevitra matetika ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo raha vao hita fa manana toetra tsy mendrika ilay olona dia sakanany tsy andray fanasan'ny tompo fa adisokevitra fa avetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany fa ny olona mandray fanasan'ny tompo dia nampelitra retina tsara nampibaribarina ny ota ary zay le feo mafy tonga atao amin'ny tranony angonana izay nampibaribary ny zavatra tsy mety nataony ka rehefa tsapany fa diso izy dia tonga amin'ny fibebahana ary rehefa tonga amin'ny fibebahana ny akiloka dia nidiovina tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy satria fandraisana fanasan'ny tompo fisotroana ny divay dia mariky ny fandraisana ny rahan'i Jesosy kanefa araka ny Hebreo saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka dia ny akiloka dia nahazo famelan-keloka mirotsaky ny fanahy mahazo hery amin'izay rehefa hatreo andeha hijoro vavolombelona araka ny tenin'i Jesosy hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko eto Jerosalema any Jodea sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany hitory ny fiavian'i Kristy mba tsy tazona ho azy samirery ny famonjena fa mba hapita ho amin'ny tsy mahalala ny antony ny dinan'i Jesosy teto amin'ity izao tontolo izao ty ny antony ny asa lehibe ny tanterahany teto sy ny famonjena vitany teo amin'ny hazo fijaliana araka ny resantsika hoe ary tamin'i Jesosy ny famonjena no efa vita fa tsika tsy mbola voavonjy fa raha manaiky izotra amin'ny lalan'ny famonjena isika dia ho vonjena zay le dingan'ny famonjena na tonga antsika ny resaka hoe fahafahana vonjo maiky no azosika amin'izao andro mpahavelomantsika izao fa mbola misy ny fitsarana amin'ny andro farany izay hanafaka tanteraka atsika ka handraisantsika ny tena famonjena ary amin'izay vanim-potoana izay ho diovina tanteraka tsisy hotsarovana ny otantsika rehetra ho sambatra mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra amin'izay vanim-potoana izay ka zany rehetrarehetra zany mahatonga atsika tokony andiny tena mandrakariva manoloana ny fanahy izay raisitsika izao toetra ny fanahina avy amin'Andriamanitra na tsy ary zay no natonga amin'ny Paoly teny aza mamono ny fanahy fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara ary esoro ny fanao ratsy rehetra vanim-potoana tokony hitodiana amin'Andriamanitra manao ahoana ny lalaka izoroko amin'izao vanim-potoana izao lalana mizotra ao amin'le dinga ny famonjena avy zay tarihan'le lela mitarihana afo nyrotsaka tamin'ny apôstôly sa lalana mizotra ho any amin'ny lalana malalaka zay tarihany lela arehetry ny elo ary mampieritreritra eo anatrehany zany rehetrarehetra zany fa mandeha tsy moramora moatsika satria tsy maintsy ambara amin'ny olona zay dinga ny famonjena izay mba tsy hatonga azy atokotoko foana ka anatena famonjena anatena fefa voavontsy fa marina raha-tsoratra masina tsy sasatra ny mamerimerina an'izay tsy mbola voavonjy zany tsika fa ny azo antoka ny famonjena nefa nefa vitan'i Jesosy
fa miankina amiko sy miankina aminao. Anaiky ny toromarika anapetrany hoe de ny lalana zay soritany mba handraisantsika ny famonjena. Ary io fanahy io rehefa mirotsaka mahazo hery, tsy fanahy osy io fa fanahy mahery. Ary zay fanahy mahery zay tsy entina ireryhavana na hietraketsahana fa nisehon'ny fanahy ao anatin'ny olona de fanetretena tanteraka eo ambaniny fitantanan'Andriamanitra. Ary zay indrindra natonga an' Jesosy nanamafy ao anatin'izay le famantarana ny andro faran'izay, satria tsy maintsy isy ny fanenjehana, tsy maintsy misy ny fahavalo, kanefa tokony hiaisitro ny tahotra fa tokony andeha, satria Andriamanitra no mibaiko. Lioka toko 2 iverenatsika vakiny ny 4:12, ny 12 ka hatramin'ny 9:20, mampieritreritra mba tsy eritreretan'ny olona hoe anka rehefa miaraka amin'Andriamanitra de mandeha ho azy ny fiainany, milamindaminy, miadany, fa tsy edanam-po ao anaty, fa tsy mitsahatra ny fanenjehana, tsy mitsahatra ny fahoriana, lalovana, tsy mitsahatra fahavalo, tsy maintsy resena. Ary azo antoka nefa ny famonjena, azo antoka ny fandresena miaraka am' Jesosy Kristy. Ny 12 ka hatramin'ny 7 le zao ny voasoratra hoe raha tsy mbola tonga zany rehetra zany de hisambotra anareo izy ka hanenjika anareo ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ny ao an-tranomaizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako, de ho tonga vavolombelona aminareo izany ozy aoreno ao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo zay avalinareo, fa za no anome anareo vava sy saina zay tsy azon'ny fahavalonareo rehetra valiana na resena, ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy, ary ny havana matsakaiza ianareo ka ny sasany aminareo de hovonony, ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako izy, nefa tsisy overy na de singamboly ray azy eo amin'ny lohanareo. Amin'ny faharetanareo no hatananareo ny anareo toky mahafinaritra mipetraka Jesosy Kristy. Tsy ahatonga antsika hatahotra ny fanenjehana fa sa hijoro vavolombelona hatramin'ny farany, satria nandray ny fanasan'ny tompo vatsy mba azahoana hery sy tanjaka anatanterahana an'ity nirotsahan'ny fanahy masina, nahazo hery nanokatra ny vava sa mijoro vavolombelona ka manambara amin'ny olona mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa ho avy ny vanim-potoana anankiray fitsaran'Andriamanitra ho ravo zao tontolo zao, fa zay maharitra hatramin'ny farany ozy no hovonjeny amin'ny faharetanareo no hatananareo ny hainareo. Ka matoky sy mihina fa Andriamanitra ny fidanana de hiasa ao anatsika, fa na masina nokatra ny saina mampanahintsika mba azahoantsika hery ka ho sa hijoro vavolombelona, hitory ny marina, hiala ny fampianaran-diso maro isan-karazany tahaka amin'ny apôstôly. Ary raha misokatra ny vavantsika na de eo ary ny fahavalo misakana de ny teny zay aloako ny vavantsika ho ambin'Andriamanitra mba hitondra famonjena ho an'ny hafa. Voninahitro n'Andriamanitra reriany vavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray eo de misaotra anao indray zay no ny teninao zay tonga taminay zay mampahery, satria tsy manome fanahy osanay tokoa ianao fa fanahy mahery, kanefa fanahy mahery tsy mitondra anay ho amin'ny fireriana fa mitondra anay ho amin'ny fanetretena. Ary tsy misy fanetretena lehibe afa-tsy ny mitolo ny marina. Nankatahanay aminao de zany fanahinao zany ho hiasa ao anatin'ny olonao, ary ny fanahinao zay mirotsaka de fiainana ka mba ho lela maro hitarehana fitaka ny mirotsaka tamin'ny apôstôly no hirotsaka amin'ny olonao zay vonona ka andinika ny teninao sy anaiky izotra ho amin'ny marina mandrakariva. De matoky sy mino izay fa rehefa tonga ny vanim-potoana zay hatongavan'ny Kristy tena andreo ny lanitra, niza manaiky ny marina araka ny tenina hoe nazovy no hiantso ny anaran'Andriamanitra de ho vonjeny. Misaotra indrindra ray eo ny anaranao Jesosy, amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy
manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.